Manomboka eto isika dia iresaka mahakasika ny baolina lavarava na ny taranja rugby ny totetsy amin'ny kianjana larby androany tokoa ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra amin'izany taranja baolina lavalava izany lalao folo moa ny tanterahana tamin'ity farany herinandro ity ary ao anatin'ity fanadidina ity ny tatitra nataon'ny namana Norbert Rakotomalala. Ny totetsy amin'ny kianjana larby ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona Antananarivo renivohitra ho an'ny taranja baolina lavalava. Fiaonana teo amin'ny COA ambany 10 manao akanjo mena sy ny RCA Nosbe manao manga ity arahantsika amin'ny sary ity. Alaina ho antosiny. Asa miandry lesy fa priasy! Priasy ty! Daramiaka ty! Bola cuma kami je lu ah. Bola cuma kan lah. Bola cantik. Kontra-atake lu, kontra-atake. Nivoaka mpandresy tamin'ny isa mazava 7-3 teto ny RCA Nosbe lalao izay nanjakandry zareo RCA tanteraka na denezaka nanohatra aza ry zareo COA ambany ity. Mizotra araka ny tokony ho izy ny faninanana dia manana olana mikianja aza ny seksiona hoy ny filohany Rakotonarasana Gilbert. Andriamatoa filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra aiza ho aiza ny fifaninanana ho an'ny tompolalovana 2024 ho anareo amin'izao fotoana izao. Ia. Miaraba anao monsieur Nono dia miaraba ny mpakafian'ny tontolon'ny baolina lavalava rehetrarehetra ary miraro soa sy miraro soa anazy hitondra ny fotoana vaovao ity satria elaela tsika izay sy mifampiresaka sy mifampidinika dia miaraba ho an'ny olona izay mpakafian'ny tontolon'ny baolina lavalava ity. Mirindra amin'ny tokony ho izy ny championnat ny 2019 sy ny 2018 ho an'ny seksiona Antananarivo renivohitra satria izay no ny fanarahana tamin'ny ministera dia tsy maintsy manatanteraka an'izay atsaka ny sendavana ianao ny championnat no tokony ho atao. Miezaka izay ny anatotosana an'izany ainganadaingana ny 2018 zany hoe farafaratsiny zany any amin'ny farany volana marsa dia ino izay efa vitanay ny 2018 dia hiditra amin'ny 2019 ataonay mirindra atsaka ny sendavana satria rarina tokoa ianao raha ohatra ka hoe izay no tokony ho atao hoe ny championnat tokony atao fa tsy hanao an'izany match œuvre zany satria izay no nandoavany robany kely reo ny droit d'engagement atao amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra dia miezaka izay sahirana dia sahirana mihitsy eo amin'ny lafin'ny kianja nefa tompony andraikitra ianao dia tsy maintsy mataonao izay ampirindra azy. Tompony andraikitra ianao dia tsy maintsy mitady mikianja vilalovana efa hitanay efa miroso amin'ny mentimendrika kokoa sy ny tsaratsara kokoa satria efa mahita kianja maromaro zany izay ahafahana manatsotrosa ny dingazy championnat tika dia mino aho fa hotanteraka sy matsara fa ny zavatra izany ifaliany ireo mpilalao rehetrarehetra. Filovana misa 7-20 ho an'ny Sokajy division voalohany 7-20 ho amin'ny division faharoa ary 20 ho an'ny division fahatelo no mandray anjara amin'ity faninanana ity ho an'ny topolalovana 7-20 sy 2 7-20 sy 2. Abini!